ny fiadanany Jesosy Kristy tompoany hameno atsika indrindra amin'izao vaninandro sarotsarotra lalovantsika izao satria marina tokoa hoe zanak'Andriamanitra ianao izay fanandrainy Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy fa mbola miaina ianao itonivon'ny firenena, miaina koa ianao amin'ny andraikitra tandrefeno isan-karazany ka dia izay ny antony any manao koan'izany fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompo ho anao izany. Androantsika dia resaka may anao indrindraindrindra le naverimberiko tatoato hoe zanak'Andriamanitra fa zao mitsarovy ianao dia zanaka malala, zanaka noraisina ampitiavana, zanaka feno fa tsy tapatapany. Zay no resantsika androany ary mila inonao zay na dia tsy tsapanao azy. Ny tontolo finoana zany tsy le resaka araky nambara foana hoe ny zava-misy mpanra zanak'Andriamanitra ry dia maninona ry any zao, maninona ry any, maninona ry any. Dia ndraindraiky no mahititsika jereo fa za zanak'Andriamanitra tsy manana an'izao mavita an'izao mavita sy ry any. Ny fanambaran'ny filazantsara no mamaritra mazanak'Andriamanitra ary zanaka malala. Zay le izy taka izany koa ny famelan-keloko. Indraindray mety malahelo aho, indraindray mety mandalo adi-tsaina, misy tolona atrehako fa tsy zay no midika hoe olona tsy voavela-heloka fa ny baiboly manambara fa voavela-heloko noho ny anarany Jesosy Kristy noho ny finoko azy andatsaka ny rano famelan-keloka teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy gaga raha miteny Paoly apôstôly sanatria raha misy atao koreary afa-tsy Jesosy Kristy indrindra ilay izy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Ary ny zava-dehibe amiko Paoly apôstôly tsy zavatra azoko tao amin'ny lalàna sy ezaka nataoko fa ilay iainan'ilay heriny nitsanganany tamin'ny maty. Zanaka malala ianao satria nahoana lay zanany malala ny tsy fony no natolony mihitsy teo amin'ny hazo fijaliana ho anao. Lasa tsy mitombina zany tsika raha vao miteny tsinitsinina. Raha tsinitsinina ianao hoe dia nandao ny seza fiandrianany mihitsy ilay zanak'Andriamanitra fa sarobidy ianao matoa ny lozany ny seza fiandrianana, ny lozany ny fideran'ny anjely, ny lozany ny famirapiratana. Dia nandray niendriky ny olona izy, naka ny toeran'ny mpanompo izy, midina hatrany amin'ny fiaina tsy hita mihitsy izy satria nahoana sarobidy aminy ianao. Aoka ianao atsapa fa ianao ni dia tiany mampalahelo ny olona raha vao tsy mahatsapa an'izay izy anie ka tian'Andriamanitra izy. Mipatsiaro rahalahy anankiray no mifatsapany loatra ny amin'izany hoe tian'Andriamanitra izy. Dia nataon'izay misy ny anarany zanany tiany Jehovah na tiany Yahweh dia ny fitiany amin'ny tiany ahy fa tiana ianao, sarobidy ianao ary rehefa nandray ny famonjeny ianao dia misongadina mihitsy izay novidiana lafo ianao ny tombambidinao dia ny ranony zanak'Andriamanitra. Tsisy zavatra sarobidy mihoatra no izany. Fa Paoly apôstôly hoe tsy tamin'ny volafotsy na ny volamena io zay mihitsika vana indraindratsika mafy sy karoantsika fantatro no nividianana nareo fa tamin'ny ranony zanak'ondry tsy misy petina, ny ranony zanak'Andriamanitra. Iza moa ianao io fantaro sarobidy ianao, tiana ianao, malala ianao. Miravoravo ny fanahy ato anatiko mizaranao an'ity zavatra zay nanokafa ny fanahy masina ny saiko ty. Inona marina moa ny dikan'ilay ity ny zanako malalako izay sitrako tamin'i Jesosy Kristy nanaiky atao batisa. Dia jerentsika ilay tantara matotoko fahatelo dia zao. Jaona mpanao batisa zany aloha lalana an' Jesosy dia nitoriny amin'ny batisa ny fibebahana, izany hoe batisa natao ho an'ny mpanota izay miaiky ny fahotana.
dia nentiny tao mion'ny Jordanina dia nataony batisa ny fivavahana. Tonga avany Jesosy fantany fa io ilay zanak'Andriamanitra. Teo izy, anao manatinao ataoko batisa, tsy zaza ve ny tokony ataonao batisa? Dia Jesosy ekeo ihany ankehitriny fa tsy ho averina atao batisa foana akory Jesosy. Ekeo ihany ankehitriny fa zao ny hatateraka ny famarinana rehetra. Midiny tao anaty rano Jesosy. Dia rehefa vita ny batisa, atao batisa ny fibebahana tsy nanoka, nefa izy natao batisa ny fibebahana. Dia rehefa niakatra vao amin'ny rano izy dia nidina ny fanahy masina, ilay fanahy ny fanambarana. Nanamarina hoe satria ny fanahy masina mitompo marika tamin'ny fampanoratana ny tenin'Andriamanitra hatrany amin'ny Genesis ary hatrany amin'ny Apokalipsy, ary ny fototry ny fanambarana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra nampitain'ny fanahy masina dia manambara ny zanak'alahy tokan'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Ny teniny ray hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Inona moa ny tena fanambana tenin'Andriamanitra seo anatin'iny dia zao, tamin'ny Jesosy Kristy nidina ho atao batisa amin'ny fibebahana, tsy nanana ota hibebahana akory izy, tsy nanana ota hibebahana akory izy, fa nidina teo amin'ny toerako izy. Ndikan'iny Jordanina dia lay midina, lay miorika, lay midina ny hafaran'izy iny avy any amin'ny tendrombohitra, any amin'ny tendrombohitra Hermona avany amin'ny avoanan'ny Libanona any, dia midina lay izy, midina zay mahatonga izy Jordanina. Dia ny hafarany iny ranomasin'ny fahafatesana. Ny fiainako zany raha tsy nisy ny Jesosy Kristy tompo, dia raina ny anarany kalazainy izy mena voninahitra izy tiany ahy naka ny toerako izy. Fa raha tsy zany dia mioroka hatrany amin'ny ranomasina fahafatesana. Ny ranomasina dia ilazana vahoaka, ilazana olona be dia be mifamofa. Zany ny fiainan'ity zao tontolo zao ty. Milatsaka Jesosy niditra sy toerana mpanota rehetra. Nanao batisa fibebahana izy, tsy mpanota izy fa izy mihitsy ny tonga ota. Naka ny toerana mpanota izy ary izy mihitsy ko ny tonga ota. Niakatra vao izy eny hatramin'izay fa zanak'Andriamanitra. Raha tsy ary akory Abrahama izy dia fa izy zanak'Andriamanitra izy. Tsy ho azy akory ny fanambarana iny fa ho an'izy ary, ho an'ireo rehetra zay ambara ny Romanina toko fahenina hoe nampiraisina tamin'ny fahafatesana isika, satria dia endriky ny fahafatesana nampiraisina tamin'ny filevenana isika, hiara-nalevina tamin'ny batisa, mba hiara-tsangana amin'ny ray finaendrika ny fitsanganana tamin'ny izy ny tena tian'Andriamanitra ambany ao amin'ny Jesosy Kristy. Ary ny resaka kotsika avy amin'ny fiangonana dia tena ny Kristy. Ny zavatra ambaran'Andriamanitra ray momba ny Kristy dia ambara momba ny tena ny Kristy. Ireo mpino rehetra no niaraka nombona teo amin'ny hazo fijaliana, niara-maty tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, niara-nalevina taminy ary niara-natsangana taminy. Ny batisan'ny rano zany avy eo zay iainantsika teoriana dia famantarana ihany, fanehoana miendrika hita maso ilay zavatra ara-panahy tsy hita maso. Niakatra vao amin'ny rano Jesosy dia nisy tenina nambara ity ny zanako malalako izay sitrako. Fa tsy Jesosy Kristy tena nanambarana ianao, satria efa zay Jesosy fa ho anao zay tafiditra misy ny tenany sy nampiraisina endrika fahafatesana tamin'ny filevenana, tamin'ny fananganana azy. Noho izany ho anao le teny ity ny zanako malalako zay sitrako. Ry rahalahy, ry anabavy,
manambara aminao mpinoana ampahatokia, manambara aminao marina dia marina tokoa ny zanaka malala. Zakivy minatreany zavatsarotra lalevana, zakivy raha toy ny amaizina zavatra hitanao tonivonyity zao tontolo zao. Fa izany ny teny hoe aizina ny manarina zao tontolo zao fa aminao hiposahany fahazavany Jehova satria nahoana zanaka malala ianao. Ary rehefa nandray ny famonjenitsika dia ny ran'Andriamanitra ozy ny fanahy ho ao am-potsika hiara-milaza amin'ny fanahytsika hoe Aba Raio. Zay ny teny alokan'ny zanaka malala. Teny Hebreo ny Aba, fa maro amintsika malagasy koa no miteny hoe Aba, Baba, Dada. Andriamanitra zany lasa atsotsika hoe Aba Raio satria ny fanahy mianambarambara amin'ny fanahytsika fa zanak'Andriamanitra tsika, zanaka malala, tiany, sarobidiana sy fohy.